Dia mbola ho ampitombona aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Andeha ny filazantsara araka ny Luka toko faharoambin'ny folo ka ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo no andeha akatsika afatra amin'ny tia anio ity. Raha petraka amin'ny sika kristianina riavana amin'ny fanontaniana amin'izao anio izao, eny na dia amin'ny androntsika rehetra ary hoe iza no te hovonjena, dia angamba ny sika rehetra samy anangatanana daholo hoe izaho te hovonjena aho. Ary matetika rehefa miresaka izany famonjena izany isika dia ny ao an-tsaintsika voalohany dia ny hoe ny famonjenantsika rehefa tonga ny andro farany, rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra eo anoloan'anjelin'Andriamanitra. Ary izay ny aseho an'ity filazantsara araka ny Luka ity ny amin'ny andraisan'i Jesosy Kristy ho an'ireo olona izay rehetra manaiky azy ampahabe maso amin'ny ity anio ity. Fa ny famonjena riavana raha ny teny no jerena dia tsy miandry ny amin'ny andro farany na amin'ny andro ny andro fitsarana vao mamonjy antsika Andriamanitra, fa eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia mamonjy antsika tokoa io Andriamanitra io. Ary raha jerena riavana ny dikany hoe manota na ny teny hoe fahotana, dia ny dikany voalohany hoe manota dia ny tsy fahatanterahanao ny tanjona anankiray, izany hoe misy zavatra tokony hokendrenao eo, tahaka ny hoe mitifitra ianao dia misy sible ery aloha ery dia tsy nahavoadona na voakasika ny sible mihitsy ianao dia izay koa ny dikany hoe manota. Ka ny manota dia tsy hoe ny ratsy ataonao amin'ny namanao ihany na hoe ny tsy nentina ataonao tamin'ny manodidina anao ihany, fa ny tsara tokony ataonao nefa tsy vitanao dia efa fahotana iny. Ary izay mahatonga ny hoe tsy nahatratra ilay tsara tokony ataonao ianao dia efa fahotany. Ary ny ateraka izany fahotana izany riavana dia ny fahatapahana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny voalohany, ary indrindra ny fahatapahana amin'ny fifandraisana amin'ny olombelona. Satria ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny tsy fahatanterahan'ny nodidy mampitsipika Andriamanitra dia efa fahotana. Ny tsy fahatanterahan'ny fifandraisanao ny tokony nataonao tamin'ny namanao ary ny tokony tsy ataonao amin'ny namanao dia efa fahotana. Izany hoe ny fahotana izany dia miteraka tsy filaminana eo aminao sy Andriamanitra aloha ny voalohany, ary ny faharoa eo aminao sy ny manodidina anao. Ny famonjena araka izany dia famerenana indray ny filaminana ny fifandraisana eo aminao sy Andriamanitra, ary eo aminao sy ny manodidina anao, eo aminao sy ny fiarahamonina aminao, ny fianakavianao, ny ankohonanao. Satria maro ny zavatra nataonao nefa tsy vitanao, maro ny zavatra nataonao na mpikorotana izany fiarahamonina misy anao izany. Manoloana izany rehetra izany ary riavana, Andriamanitra miasa ny fanahy masina hoy isika amin'ity volana ity. Inona no anjara toeran'ny fanahy masina eo amin'izany asa-pamonjena izany? Miteraka inona amiko sy aminao ny fisiany fanahy masina izay Andriamanitra miasa ho aminao sy ho amiko eo amin'izany famonjena izany. Ka ny hevi-dehibe na ny afatra ny sitrapon'Andriamanitra tian'Andriamanitra iainantsika amin'ny ity anio ity seho amin'ny androm-piainantsika manontolo dia ny hoe ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny famonjenantsika, ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny famonjenantsika. Dia ny voalohany riavana dia ny hoe ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny famonjenantsika dia mitarika antsika anaika pahabe maso any Jesosy, mitarika antsika anaika pahabe maso any Jesosy. Eo amin'ny andininy fahavalo sy ny fahafolo eo amin'ity Luka toko faharoambin'ny folo ity no ahitantsika an'izany, eo amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo. Inona kosa riavana ny dikan'izany hoe manaika pahabe maso izany? Inona no hevitra izany hoe manaika pahabe maso izany? Zavatra telo no dikan'izany hoe manaika pahabe maso izany
raha ny soratra masina ny jereny. Dia ny voalohany dia ny hoe manaiky pahabe maso an Jesosy dia midika voalohany midera sy mankalaza an Jesosy. Midera sy mankalaza an Jesosy. Isika izany matoa isika tonga ato amin'izao tranon'Andriamanitra izao, matoa isika nitarihan'ny fanahy masina ho amin'izao tranon'Andriamanitra izao dia manaiky amin'ny pahabe maso an Jesosy isika, satria midera sy mankalaza an Jesosy. Isika fiangonana manatanteraka izany fiderana izany. Fa ny hevitra ny faharoany hoe manaiky pahabe maso an Jesosy ry havana dia manaiky an Jesosy ho tompo sy manambara ny fanafahany sy ny famonjena vitany. Isika izany matoa manaiky an Jesosy pahabe maso dia manaiky isika fa Jesosy Kristy no tompontsika. Tsy manana tompo hafa isika, tsy manana Andriamanitra hafa ianteherana isika, ary tsy manana tompo hafa ekena sy ankatoavina isika hafa Jesosy ihany. Ary manaiky isika ny fanafahany sy ny famonjena. Isika izany raha mbola manana tompo hafa, mbola mieritreritra hoe ny ahy ty zavatra ty no ianteherako hamonjy ahy, hanafaka ahy, dia tsy mbola manaiky amin'ny pahabe maso an Jesosy isika. Fa ny fahatelo farany ry havana, ny olona manaiky amin'ny pahabe maso an Jesosy dia olona manaiky fampanota ary manaiky hibebaka satria tsy mendrika ny antson Jesosy Kristy. Ireo telo ireo ary ry havana no anehoana ny fanekena pahabe maso an Jesosy Kristy. Ireo rehetra ireo nefa, na ny fankalazan'Andriamanitra, na ny fanekena Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, na ny fibebana fanekena fampanota ary mila ny famonjeny Jesosy Kristy dia tsy asan'olombelona fa asan'Andriamanitra. Ary eo ny fanahy masina no mibitsika amin'ny fotsika, mitarika ny saintsika hoe andeha isika hideran'Andriamanitra, andeha isika hanaiky fa Jesosy Kristy no mpamonjy ary andeha isika hibebaka noho ny fahotantsika. Ny Korintianina voalohany toko 2:20 ry havana, ny 9:7 dia milaza mazava fa tsy misy olona mahay manaiky hoe Jesosy Kristy ny tompo raha tsy ny fanahy masina no miasa ao aminy. Noho izany ry havana, ny fanahy masina no mitarika antsika ankalazan'Andriamanitra, ny fanahy masina no mitarika antsika hideran'Andriamanitra, ny fanahy masina no mitarika antsika hibebaka, ny fanahy masina no mitarika antsika hanaiky fa tompontsika Jesosy fa tsy ny herintsika manontolo. Ny fanahy masina no ahatonga antsika ho tafahoana amin'Andriamanitra fa tsy ny ezaka ataontsika na ny ezaka mety tsy ataontsika ihany koa. Ny fiangonana ry havana no mpaminany amin'izao anio izao, araka ny bokin'ny Nehemia mpaminany teo. Ny mpaminany ny teny tamin'ny vavan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Fa isika fiangonana kosa, izao sy anao izay mandrafitra ny fiangonana, no miteny amin'ny olona, mampafantatra ny olona fa mila manaiky pahabe maso an Jesosy izy ireo, mila manaiky ho tarihan'ny fanahy masina izy ireo, fa tsy sanatria hiteny ratsy amin'ny fanahy masina, andany asa amin'ny fanahy masina izay mitarika azy hibebaka, hitarika azy hanaiky fa tompo sy mpamonjy Jesosy izay tsy azahoany famelan-keloka mihitsy satria nandany asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'izy. Maro ny olona izay mbola tsy mahafantatra n'Andriamanitra ry havana, maro ny olona izay mbola manday izany asan'Andriamanitra izany, mandany fanome ny asa amin'ny fanahy masina. Mety mbola mamaky baiboly ihany izy fa tsy ny fanahy masina no misarika azy, mihaino toriteny ihany izy fa tsy ekeny ny fanahy masina hibitsika ao aminy azahoany hibebaka, hanaiky ny fahotany, hiala amin'ny faharatsiany ary hitodika amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, hiaina fiainam-baovao ao amin'ny Jesosy Kristy. Raha ny haino ny vaky ny soratra masina isika teo ry havana ny amin'ny epistely nosoratana ho amin'ny Korintianina, dia hitantsika mazava tsara fa nisy ny mpangalabadin'olona, ny mpijangajanga, toetra maro samihafa dia tsy andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ireny olona minia, manao faharatsiana, minia, mijangajanga, manao ny endrim-pahotana maro samihafa, tsy manaiky ho tarihan'ny fanahy masina, tsy manaiky ny bitsika ny fanahy masina ho aminy dia ireny tsy azo famelan-keloka mihitsy. Tsy manaiky ilay Andriamanitra hiasa ao aminy, tsy manaiky ilay fidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainany fa ny toetra nomaly ihany mbola toetrany anio ary zany mbola ho tohizany. Lavy ny fibebana
lavy ny fitodiana amin'Andriamanitra tsy azo famelan-keloka ireny olona ireny. Fa isika nanaiky ny bebaka, nanaiky ny tarihan'ny fanahy masina, isika ilay efa voasasa, nandray ny fanamasinana avy amin'Andriamanitra, isika no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny faharoa ry havana, raha nambara tamintsika teo hoe ny asa ny fanahy masina amin'ny famonjena antsika dia mitarika antsika anaiky ampahabe maso an'i Jesosy, anaiky ny fahotantsika. Fa ny faharoa dia ny asa ny fanahy masina amintsika dia mamonjy antsika amin'ny fotoan-tsarotra, mamonjy antsika amin'ny fotoan-tsarotra. Eo amin'ny 9:20 sy ny 12:20 no ahitantsika izany. Ny fotoan-tsarotra ry havana dia ny fanenjehana no ambaran'ny soratra masina ireto, ny fisian'ireo olona manakana ny asa-pamonjena, manakana ny olona tsy iaina amin'ny famonjena izay tolotr'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary raisitsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ireny olona ireny no mahatonga ny fotoan-tsarotra izay misy eo amin'ny kristianina, mahatonga amin'ny fanenjehana. Izany nefa dia efa nampiman'i Jesosy Kristy antsika. Fa isika kristianina dia tsy maintsy mandalo sedra, tsy maintsy mandalo fanenjehana, fanilikiliana, ary tsy maintsy mandalo endrim-pahoriana maro samihafa eo am-panarahana ny tompo Jesosy. Ao anatin'izany indrindra ry havana no ahafantarantsika fa tsy mamela antsika ho irery Andriamanitra, satria ny fanahy masina izay Andriamanitra miasa amintsika no manolotra ny teny eo am-bavantsika, ahafahantsika manohitra, ahafahantsika miatrika indrindrandrindra ireny endrim-paharatsiana, endrim-panenjehana ary fahoriana izay miantra eo amin'ny fiainantsika ireny. Manoloana izany ry havana, tsy irery izao sy ianao raha mandalo sedra isika, tsy irery isika amin'ny ady izay atrehantsika, tsy irery isika amin'ny tsy filaminana izay atrehantsika, fa eo ny fanahy masina andamina izany. Andrindra indray ny fifandraisantsika eo ny manodidina antsika, izay manodidina manenjika antsika, izay mety ho fianakaviantsika ihany, mandany famonjen'Andriamanitra. Tsy irery isika fa avy Andriamanitra andamina izany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Avy izy hitondra antsika ny amin'ny fiadanana, hitondra antsika ny amin'ny hery lehibe, ny amin'izany fandaminana, ny korontana sy ny fotoan-tsarotra izay andalovantsika izany. Ny fananantsika ny fanahy masina ry havana dia hoarina amin'ny mpianatra anankiray vao vita fianarana, ny amin'ny fianarana, ny amin'ny fambolena sy ny fiompiana ohatra, ka ny tsy fampiarany zavatra nianarany, tsy fampiarany ireo teknika maro samihafa, entiny ny amkarany, entiny hanaovany izany asa fambolena sy fiompiana izany dia mitovy amin'ny tsy fianterantsika amin'ny fanahy masina ihany raha tonga amin'ny fotoan-tsarotra, tonga ny fotoana izay ilantsika azy, dia tsy miantso ny fanahy masina isika. Mampalahelo isika, fa isika izay mahafantatra hoe ny fanahy masina afaka manafaka atsika, afaka mamonjy atsika, afaka mametraka ny teny rehetra ao am-bavantsika, dia indrisy fa tsy ampiasaintsika izany, indrisy fa ny herintsika, ny tanjakitsika, ny fahaizantsika, ny melo lalanantsika, fa tsy ilay fanahy masina, ilay parakleto izay Andriamanitra antsoina eo akaikitsika mpisolo vavantsika, izay Andriamanitra manampy antsika, tsy izo ny anteratsika fa ny saintsika sy ny fotsika. Any ka reraka isika, resy ihany isika amin'ny farany, satria tsy tena vahaolana tena izo no entsika miatrika ny olana, fa mbola vahaolana izao tontolo izao, vahaolan'ny tany izay tsy maharitra marefo mora simba. Koa izao sy ianao ry havana, mety mandalo sedra isika, mandalo fotoan-tsarotra isika, mety simba amin'ny fifandraisantsika amin'ireo manodidina antsika, amin'ny fianakaviantsika, angatao ny fanahy masina andamina izany, tahaka ny nandaminany ny amin'izao tontolo izao fonina ary izao rehetra izao Andriamanitra, tahaka ny nandaminany ny korontana nisy teo amin'ny fiangonana, ny fanenjehana maro samihafa, ka ny nampifadiany an'izany ho fahasoavana, ho fiadanana sy filaminana. Koa ekeo ny fanahy masina hiasa aminao, ekeo izy ampianatra anao ny zavatra rehetra, azoanao mamonjy ny tenanao, azoanao mamonjy ny hafa, azahoanao mamonjy anao afaka amin'ny fahasairanana maro samihafa.
miasa amin'ny famonjena antsika tokoa fanahy masina ry havana satria mitarika antsika naika pahabe maso an Jesosy izy mitarika antsika idera sy ankalaza an Jesosy izy mitarika antsika anaiko fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ary mitarika antsika ibebaka hiala amin'ny ratsy izay mangeja antsika izy ny fanahy masina koa ry havana dia mampianatra antsika mametraka ny teny rehetra eo am-bavantsika amin'ny andro sarotra amin'ny andro mifanenjehana amin'ny andro mahory andro tsy filaminana korontana mandamina izany ny fanahy masina koa ekeo ry havana ny fanahy masina hiasa aminao aza velan-dalo fotsiny ty volana may ity nitoriana izany hoe Andriamanitra miasa izany fanahy masina fa mba hisy vokany ho amiko sy eo aminao hisy vokany ho an'ny fiangonana ne izany asa ny fanahy masina izany dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra fa ny teniny ho amintsika tsirairay avy ary fanahy masina ne hiasa amintsika tokoa eo amin'ny androm-piainantsika manontolo. Amen.